ireo famantarana ny farany. Ary ianao ry Daniela dia ahoronao ny teny ka sy hitomboka se ny taratasy mandra-piaviny andro farany, maro ny azoto mandinika ka hitombo ny fahalalana. Daniela 2:24. Ny fiafaran-tantaran'izao tontolo izao tena izy tokoa ve zany? Raha izy dia mety raha oviana. Io fanontaniana io dia anisan'ny nanitikitika ny sain'ny olona hatramin'ny ela. Ny mpaminany Daniela dia manambara meloha fa alohan'ny farany dia hitombo be ny fahalalan'ny zanak'olombelona eto ambonin'ny tany ry havana. Ary efa mitrango zany. Jereo fotsiny anie ny fivoarana eo fomba fifamoivoizana tena mandroso be arak'izay tsy izy mihitsy. Nandritra ny 900 taona izay tsy afaka nandeha mihoatra ny soavaly faingam-pandeha indrindra ny olona amin'izao fotoana izao, ao anaty minitra vitsy dia tody amin'ny toerana izay nandaniana vola maro taloha. Ny fivoarana izay nentin'ireny solosaina ireny dia tsy mba noheverin-drazam-bentsika akory angambany ry havana. Fa ny tena mampiaiky dia ny fitombon'ny fahalalana tsara izay fonoson'ireo boky misy faminaniana ao amin'ny baiboly amin'izao fotoana izao. Eny efa voalaza koa fa hitranga ihany koa zany. Fa izao no tsara ho fantatra, tsy ny boky nosoratan'i Daniela ihany milaza ny amin'ny toe-javatra manambara ny farany. Moa ve mbola misy boky misy fahalalana hafa mety miafina ny amin'ireny rakitsoratra efa ela ao amin'ny baiboly ireny ry havana? Ary andre ady sy filazana ady ianareo koa mitandremo, aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga zany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Fa izy firenena hitsangana mely firenena, ary isy fanjakana hitsangana mely fanjakana, ary isy mosary sy horohorontany any amin'ny tany samihafa. Fa izany rehetra izany dia fiandohan'ny fahoriana. Raha atipaza-maso ny zava-miseho maneran-tany dia tsikatra fa lasa toerana mampidoza ny tontolo moderna misy antsika noho ny herisetra politika sy ny loza voajanahary isan-karazany. Sainy kely eny ety da atao anatin'ireo taonjato faraparany dia niaritra ady lehibe anankiroa ny olona, ankoatrareo fifandonana maro tetsy teroa. Tsy asiana teny be intsony ny firongatry ny terrorisme fampiroroana maneran-tany. Ambonin'izany ny fitomboan'ny loza voajanahary amin'izanain'olona maro, ao ny horohorontany, ny doro-tanety sy ny doro-ala, ny tondra-drano, ny rivo-doza isan-karazany, ny oram-baratra tena mamono, ary ty fiovan'ny toetrandro hoe toa tsy mandeha amin'izay lohan'ny tsondry havana. Ny mahagaga dia ny fanambaran'ny apôstôly Jaona fa ny famantarana iray hafa ny amin'ny andro farany ihany koa dia ny fanampitian'ny olona ihany ny planeta izay misy azy. Amin'ny apokalipsy 2:12 dia miteny Jaona hoe ho avy ny fotoana izay anampitian'Andriamanitra izay manimba ny tany. Mazava fatanteran'io faminaniana io ry havana. Nandritra ny taonjato ny fandimy dia ny fampitifotra ny fahavalony tamin'ny zanatsipika mirehitra na ny tafondro no hanina nataon'ny olona. Fa ankehitriny kosa dia manana fediana mampiorokoditra izay mety handringana amin'ny fotoana fohy ny aina eto amin'ity planeta ity ny zanak'olombelona. I Jesosy moa dia efa milaza fa raha hemotra ny fiheverenany dia tsy hisy nofo ho velona intsony. Nampitandrina Kristy fa tsy maintsy hiatrika ireo loza rehetra ireo isika, saingy mbola vo fiandohan'ny farany fotsiny reny. Midika ve zany fa misy zavatra izay ataon'ny olona izay mitarika ho amin'ny fiafaran'ny tany ry havana. Fa aoka ho fantatrareo zao fa any aparany any dia hisy andro mahory fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka teny, mpiavonavo, mpiteny ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manady izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahono-po, loza be, tsy tiany tsara. Timoty 2:1-9 tato anatin'ny taona maromaro zay dia samy nanatro maso ary tsy afaka mandahy isika, fa tsy mitsahatra amin'ny totongana ny fomba mahatsiravina ny fitondran-tena amin'ny fiarahamonina moderna. Ireo taranaka fandimy dia toa mihoatra tsy ankijanona ny fefin'ny fitondran-tena tsara. Vokany ny taranaka mandimby dia toa tafalatsaka ambany dia ambany no ny teo aloha foana ry havana, ary tena mampalahelo no mahita fa toa tsy misy fiafarana izany fitotongana ny mpitondran-tena izany ry havana. Tamin'ny andro Noa ny fahalavona moraly dia nitondra tamin'ny fandringanana tamin'ny alalan'ny tondra-drano ry havana. Tamin'ny andro Lota ihany koa ny fahavetavetana tao Sodoma sy Gomora dia niafara tamin'ny fanandevonana ny hafa valy an-danitra ireo tanàna roa ireo. Ary tahaka ny tamin'ny andro Noa koa, Lota koa, ny hinana izy, ny zotro izy, ny vidy izy, ny varotra izy, namboly izy, nanao trano izy. Fa tamin'ny andro izay nidiran'ny Lota tao Sodoma dia nisy afo sy olo farany latsaka avy tany an-danitra ka nandringana azy rehetra. Dia ho tahaka izany koa amin'ny andro isehon'ny zanak'olona. Lioka 7:20.
lasa ny saina amin'izao fotoana ianantsika izao ry havana. Ity fitotongana ny fitondratena sy ny fahavetavetana maro samy hafa ity ve mety antso ny fianjeran'ny fitsarana avy any an-danitra indray ry havana, mampifandrindran-dalana ny faratsin-toetra eo amin'ny fiarahamonina dia mampitandrina ny baiboly fa ny aparany ihany dia irongatra izay tsisy ny filalaovanangatra ry havana. Fa ny fanahy milaza ny marina fa amin'ny andro aoriana dia hiemotra ny finoana ny sasany manaiky fanahy mamitaka sy ny fampianarany Timonia. Timoty voalohany toko faha-4 ny andininy voalohany. Ny fifandraisana maty izay nirarahan'ny soratra masina hatramin'ila dia nanjary ny ekena eny fa na dia eo amin'ny fiangonana kristianina aza ankehitriny. Tena kafizin'ny olona maro indrindra ny tanora ireo fandaran'ny fahitalavitra sy ny orona tsary mosavy sy loha-hevitra maneho fifandraisana amin'ny fanahy ratsy na ny hery-tsy-hita maso ry havana. Na dia mitombo tsy mitsahatra aza ireo zavatra mampalahelo tery aloha ireo dia mampianatra ny baiboly fa eo amin'izay avoasan'ny fahotana dia mihoatra lavitra noho izany koa ny fahasoavana. Anisan'ny zavatra mahavelom-bolo famantarana ny andro farany dia ny teny fikasana nataon'i Jesosy hoe aloha kely ny fiverenana dia ho voatory amin'izao tontolo izao ny vaovao mahafaly. Ary ho toriana amin'izao tontolo izao ny filazany tsara ny fanjakany ity ho vavolombelona ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Mateo 7:22. Raha no heverina ho sarotra ny anatanteraka fitoriana filazany tsara ho an'vazantany efatra teo aloha, ankehitriny dia efa zavatra efa vita haingana izany amin'ny alalan'ny misionera, ny boky, ny kasety, ny fampiasana zanabolana, ny internet dia mihafaingana ny fanapahariana maneran-tany ny vaovao mahafaly. Ny afatry ny famonjena dia mbola tsy voaparitaka toy ny misy ankehitriny ry havana. Ny baiboly dia mampiseho mazava fa miaina ao anatin'ny andro farany amin'ny tantarany tany isika. Ny fitombon'ny fahalalana, ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana eran-tany, ny fitotongana fitondran-tena, ny fitobaky ny fahalianana amin'ny occulte, izany hoe amin'ny angatra sy ny avelo dia samy manam-pirofo fa akaiky ny farany ary tena angana fa tanterahan'ireo faminanen'ireo. Ary ambonin'izany dia mbola mampitandrina koa ny baiboly fa ny fifanindrina ny herin'ny tsara sy ny ratsy dia hitondra izao tontolo izao eo amin'ilay anjatsoina hoe adiny ny ara-magedona ry havana. Ary ho avy tsy ho ela izany fotoana izany izay andasaka an'izao tontolo izao anatin'ny trangan-dravatra mahatsiravina izay mbola tsy nisy atratraina tany ny tany. Fa amin'izany andro izany dia hisy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy toazy hatratrany andohan'izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony. Loza inona ireo ny trangany amin'izany krizy faran'izany ary raha oviana izy io ny hipoaka mety itony aza fampiorona itony ve? Sa olany ara-ekônomika maneran-tany mety horohoro-tany ve? Sa irony vato be mendaka avy eny amin'ny planeta hafa ka mienjere ety amin'ny tany itony? Sa kosa loza voajanahary tsy fantatra anarana? Azo atao koa ny mieritreritra hoe loza simika na pesta biolojika mamono olona marobe ry havana. Tsy milaza mivantana any amin'ireo trangan-davatra manokana ireo ny baiboly saingy lazainy tsara kosa ireo toe-javatra iseho manaraka an'izany. Amin'ny fizarana manaraka dia hianatra misimisy ny amin'ireo famantarana amin'ny farandreo isika izay tena mahagaga ary manohana satria mety tsy nampozy ny akamaroan'ny kristianina maro.